Alahady faharoa ambin'ny folo volana febroary taona 2024 tonga sy eo atao amin'ny pejiny sport 261 itsika ripijery ajaina amin'ity androny ity dia misy lalao iray izay atao eto amin'ny kianjany bypass ety amin'ny Elzeko plus izay ihaonany disciple FC avy any amin'ny faritra Vakinankaratra sy ry zareo ZANAKALA FC avy any amin'ny faritra Haute Matsiatra. Raha omenina ho vitsivitsy eto ny mpandrafitra izany mpilalao-zareo disciple FC izany izay mpampiatrano amin'ity androny ity ny mpianatra Tokazo fahenina ambin'ny folo mbola ny mpiandry vody larana kosa larana fahavalo amby roapolo Zolo larana fahenina Antokely larana fahenina amby roapolo Mendrika larana fasivy amby roapolo Marary. Ny ampovoan'ny kianja kosa dia misy anankitelo bezona nalahatry Razafindrakoto Mamososy Rija Juivens misy ny larana fefandra ambin'ny folo Soba larana fadimy ambin'ny folo Tsila larana faraka ambin'ny folo Dahery. Ny any alohany kosa dia misy telo labe zao ihany koa no napetraka ry zareo any alohany dia larana fasivy ambin'ny folo Tendry larana faefatra amby roapolo Koka ary larana faharoapolo Tino. Toy izao kosa ny ry zareo ZANAKALA FC no mamaritra ny raika ambin'ny folo voalohany nalahatry raha tsy manosika lalaina sy sonna amin'izao lalao iaonana izao. Mpiandry Tsatoby larana fatelopolo Kevin, ny mpiandry vody larana kosa larana fasivy amby roapolo Kami, larana fadimy Claude, larana favalo amby roapolo Geraldo, larana fatelo amby folo Carolus. Ny ampovoan'ny kianja dia larana fasivy ambin'ny folo Gonna, larana faharoapolo Patrick, larana favalo Efraim. Ny aly alohany dia misy ny larana faraika ambin'ny folo Aubin, larana fafolo Jordan ary larana fito amby roapolo Fabrice. Ny mpiandry toerana ho amin'ny zareo disciple FC dia toy izao larana fatepolo Jomakely, fatelo amby roapolo Badio, favalo Nambinina, faharoa ambin'ny folo Joary, favalo ambin'ny folo Bevardo, larana fatelo ambin'ny folo Kanté, larana faharoa Feno, fafolo Faniry, fafito ambin'ny folo Liva, fafito amby roapolo Armando, larana fasivy Kolonjo ary ny larana fafito amby roapolo Lahatra. Ny andry zareo ZANAKALA FC kosa dia larana voalohany Berny, larana fahenina Gota, larana fafito ambin'ny folo Dela, larana fadimy ambin'ny folo Jamal, larana faefatra Dolin, larana faharoa ambin'ny folo Cantona, larana faraika amby roapolo Johnson, larana fatelo amby roapolo Velo ary larana faefatra amby roapolo Rodin. Ny mpitsara hitarika ity lalao ity dia zareo avy any amin'ny faritra Boeny avokoa ny anankitelo ambony kianja ary ny faefatra dia avy eto amin'ny faritra Analamanga. Ny mpitsara ao ampovoany dia Rabenandrasana Lucien, ny mpitsara mpanampy voalohany dia Rakotojafinoro Pelazie, ny mpitsara mpanampy faharoa dia Johasy Jimmy ary le 4e officiel nanao amin'ny latabatra tsika dia Rakotomalala Ertina. Ny commissaire de match amin'ity lalao ity dia Ramatokely Rafalmanana ny Ando. Eto amin'ny kianja be bypass dia tsara dia tsara ny lalany toetrandro satria dia mibalika be inga be masoandro ary dia misy lalaovany reto ekipe lalao rotonta ireto mihitsy izao afanana sy ny toetrandro eto amin'ny kianjany Elzeko izao. Afaka minitra vitsivitsy na segonda kory ary dia hiditra ireo mpilalao roa amby roapolo ifanandrana amin'ity anio ity. Misy ihany koa ny azon'ny lazaina hoe karazana somary fankasitrahana an'ireo mpilalao efatra avy ao amin'izareo disciple FC izay niatrika ny tranona tany Algeria tany tao Tendry, tao ihany koa ny Ando mpiandry Tsatoby, ao ny Ando izay Ando Rakapo ny fitenenana ary Tendry ihany koa.
ZANAKALA FC nazesani mana maizazi napewa mafanini mekita mchanga yetu mzeto Krista Joma zoto na izosaki hapa sasa tunafaa pia na maizazi na tukita pili na mtu numana zata ile tu ekipa mtuta ile kwa msimu hapa zata maizazi ya dia hitantsika teo zany fanomezam-boninahitra ho an'ireo mpilalao efatra dimy fa zany anankitelo no tonga eto amin'ity kianja ity amin'ity androany ity dia teo itendry teo ihany koa iando mpianatra atobe ary iando rakapy izay tany amin'ny tsanina tany Algérie tany teo ihany koa Bebeto izay azo lazaintsika préparateur physique tany amin'ny équipe pirenenantsika tany Algérie tany ary koa ary Tantely Antoine izay sady capitaine d'équipe tany amin'ny tsanina no capitaine d'équipe ihany koa ho an'ry zareo disciple FC eto vita izay ny fanomezam-boninahitra ary dia misy moa ny fanomezana namendry zareo disciple FC an'ireo mpilalao mendrika tany amin'ny tsanina izany afaka minitra vitsivitsy dia hanomboka ity lalao eto amin'ny kianjany bypass ity satria efa vita ny fombafomba rehetra amin'izany hoentina mandefa ny lalao izany ny mpitsara ihany koa efa vonona hitsara izany lalao eto amin'ity kianja ity izany andro fahadimy ity lalao atiana ity ho an'ny faritra antimo na le ataontsika hoe conférence sud maromaro ny lalao tanterahana omaly zao tany amin'ny kianja ny barikadiny tany eto masina tany dia nisy lalao izay neonandry zareo tia kitra avy toerana siry zareo AS Fanalamanga avy any amin'ny faritra aloatra mangory izay nirava tamin'isa ronoro izany lalao izany teto amin'ity kianja be ny LGK ty koa omaly dia nisy ny lalao izay neonan'ny ry zareo Mama FC avy any amin'ny faritra Yorombe sy zareo jetkitana avariny amin'ny faritra Itasika ny rava tamin'isa telono ray izany naresy ny Mama FC mbola misy lalao ray ihany koa izay atao any amin'ny kianja Namboda Atrimo any amin'ity anio ty miara manomboka amin'ity lalao ity izay ao nandry zareo Ajesaya avy any amin'ny faritra Bongolava sy zareo Uska Forty avy eto amin'ny faritra Analamanga omenay madinidinika teo ato eny any ny vokadalao amin'izany lalao rehetrarehetra any izany ka dia anomboka ho iaho anomboka minitra vitsivitsy ny lalao mameno toromarika madinidinika ato ny mpitsara sy miaraka amin'ny commissaire de match raha manana ny ando ary dia anomboka ity lalao ity nisy kosa lalao efatra zay atsiraikitra noho ny eo ihany koa ny hoe fisian'ny mpilalao maro de maro ao anatiny satria ao anatin'ny le nandeha tany Algérie atao anatin'ilay ekipa izay marihana fa avato amin'ny Orange Pro League daholo ny lalao mpilalao rehetra nandeha nandrafitra ny ekipa pirenentsika Baria tany amin'ny tsanina tany Algérie zao
anomboka ny lalao ry zareo zanakala no andaka ny centre voalohany asa manahoana mbola misy ny fijerenany arato asa misy meninina sa ahoana dia andeha ny lalao misy ihany koa moa atao anatin'ny zareo ekipa roa toetra reto izay azo lazaina hoe efa tao anatin'ny le 10 voalohany ihany nandrafitra ny présélection hoy izay nandrafitra ny bariatsanina fa saingy nihitsana satria dia 4 ihany no nentina nakany Algérie dia tsy maintsy misy le atao hoe sivana farany dia ireny 4 ireny ary dia tsara moa vokatra satria dia nahazo lalàrana fahatelo itsika malagasy tamin'izany tsanina tany Algérie zany ary dia azo lazaina fa dia reharehantsika malagasy ny mpilalao-tsika nandeha nakany mbola miandry ny ora tena azo lazaina hoe ao anatin'ny lalao satria misy ny fandefasana mivantana ity lalao ity ary dia miandry tanteraka izany ora izany isika alohan'ny coup d'envoi ary dia manomboka ny lalao anomboka efa petraky ny zareo zanakala eo amin'ny faritra na le atao hoe medianina ny baolina zay hodakana Fabrice no memakomana eo amin'ny baolina zay andefa ity lalao ity lasa baolina ary Fabrice mamerina ao amin'ny gôna mamerina tanteraka aty amin'ny Claude mijerijery ny namana dia mandefa aty amin'ny Carolus andeha ao amin'ny Claude miakatra moramora mandefa tsara dia tsara ao amin'ny Fabrice ary aloha dia ary amin'ny Jourdain mandatsaka aty ampovoany aty mitady amin'ny Fabrice azon'ny Fabrice tsara zany dia ao amin'ny larana faharoapolony zareo ao amin'ny Jourdain tsy diso zany daka zany fa dia mivoaka eo amin'ny faritry ny 10 metra sy 50 ho an'ny zareo disciple FC apetraky mbola dia alefany ary amin'ny mendrika dia mamerina moramora andray izy ao amin'ny mbola ao dia ao amin'ny mendrika ihany miakatra moramora ary zareo disciple FC mendrika ihany dia mbola veriny ihany misintona very zareo disciple zany sa ahoana dia ty amin'ny Antikely miakatra moramora Antikely dia mandefa aty amin'ny asa misy inona ty nahazo fahatotsona ry zareo disciple satria nosotomin'ny Carolus Itino fahatsonina aty ambanin'ny medianina aty ho andry zareo disciple FC marary mandefa zany dia ao amin'ny Antikely mamerina ary amin'ny tanteraka ary amin'ny mendrika ary miakatra moramora mendrika dia ary amin'ny Zulu jerijery namana izy dia ao amin'ny mendrika indray mendrika mamerina tanteraka ary amin'ny mpianatra be ary mbola mijerijery ny namana eo mbola dia malefany ao amin'ny mendrika indray mendrika mandefany aloha ary mitady an'izy mitady androkokany nefa dia loha be andry zareo zanakala mahazo an'izany dia any amin'ny tendro baolina tendry ratsy zany zavatra mahazo ato zany fa dia tsia raha ny Patrick dia any amin'ny lara miraka amby folo Aubin ihany tsara zany bloc pied zany nataony mendrika dia any ampelantanany mbola jerijery namana indray ny lehilahy ndao any aloha angamba hoe mbola tsia na tsipo moramora indray eo amin'ny mendrika mandefa aty aloha aty ao amin'ny tsila mandefa aty amin'ny sobosobo mamerina aty amin'ny marary aty mamary dia ao amin'ny Antikely dia any amin'ny mbola mitady ny drafitra zay amakinany reto maintso be reto ry zareo disciple lasa avy hatrany ary amin'ny Zulu asa azon'ny Zulu sa manahoana fa dia mafy zany daka zany azon'ny Zulu ihany nefa dia le daka farany no nivoaka lavitry ny azakazaka nataon'ny Zulu satria manomboka ary ambanin'ny medianina ary izy nanentsika any amin'ny baolina ary jusqu'à ary amin'ny ligne de but ary dia mivoaka amin'ny baolina
alefany ry zareo zanakala moramora dia ao amin'ny Claude eo, Claude dia ao amin'ny Carolis, Carolis miverina amin'ny Claude, Claude mandakika aty aloha aty mitady amin'ny Fabrice, Fabrice rery ao anatrehana telo andro zareo disciple ary dia nivoaka ho Tos. Tos marary no any mpian'izany Tos izany. Marary any arahana zanakala eo izy dia tia nivoaka ho Tos. Marary any ny mpian'izany Tos zany. Aty ambany aty eo izy nga Lucien Pitsara anty lalao ity. Marary dia ao amin'ny Tino amin'ny marary any, dia ao amin'ny Tino mempitary ambany ery mihitsy dia any amin'ny Iando kely mandefa ary amin'ny Mendrika mijerijery namany eo, Mendrika ndefa ary amin'ny tendry ery nefa dia azony ry zareo ary amin'ny Kami nefa dia mbola azony kapiteny zareo disciple FC lasa Dahery dia ary amin'ny tendry, Dahery ihany tendry takka be any tendry ary dia maty ny tendry baolina minitra faha-efatra ary dia iny le lazaina hoe navita zavatra maro izy tany amin'ny tsanona tany Algeria tany ary dia miporofony fa mbola ity izy takka ny tendry ary amin'ny laingony surface de réparation ary rainy ohatra amin'ny baolina mitarika ry zareo disciple FC avy any amin'ny faritra Vakinakaratra. Iny ilay baolina matin'ny tendry reo tsara le iny dia nataony tendry sy Dahery tary ary dia namarana anazy tamin'ny dakika mafy dia mafy hitendry rainy ohatra eo ny baolina. Manoko ny centre ry zareo Zanakala FC, Fabrice dia aty amin'ny Gone dia ao amin'ny Patrick dia mamerina ary ambany ary amin'ny Kami mamelatra ary amin'ny Carolis nefa diso izany baolina zany fa dia nivoaka ho Tos ihany nefa ho andry zareo Zanakala izany baolina izany. Kami misy sarja mafimafy any ataony zareo disciple zany fa dia azo amin'ny Patrick amin'ny baolina, Patrick any arahana disciple efada eo dia mivoaka ho Tos ho andry zareo ihany. Mbola i Kami ihany no anippy izany Tos izany, jerijery ny namany Kami dia alefany ary aloha ary midona amin'ny tanany Zulu izany baolina zany. May ary amin'ny ilany ankavian'ny kianjan'ny zareo disciple FC ry izany baolina izany. Eo i Gone, eo ihany koa ametraka ny rindrina inga i Lucien ary amin'ny 7 metatra sy 5.10 ianao atao anatin'ny paquet tokoa dia somary misy fifandonana ihany izay tsikaritry ny tsara mpanampy faha-efatra. Lasa ny coup franc zareo Gone mandefa aty aloha aty, tsara dia tsara zany lobe avy iza iny laran'ny 17 Fabrice loha larandry zareo Zanakala FC. Tara koa le fivoahany mbola ary dia raino ray iny baolina nafaty ry zareo Zanakala avy any amin'ny faritra Matsiatra ambony. Somary nianahanina ny vody larandry zareo disciple FC tamin'iny loha, somary tsy dia tena hoe loha iny ilay baolina ary dia lamosina misy nampidirany Fabrice an'izany baolina izany. Lasany baolina ao amin'ny Dahery, kapitaine Dahery midikodina eo mijerijery namany eo. Dahery ihany midikodina eo lehilahy dia averina aty amin'ny anto tanteraka izany baolina izany. Antikely ndefa diso zany tolotra zany saika ndefa atao amin'ny soba atao fa dia andry zareo Zanakala nefa dia azony soba zany dia mamelatra ary amin'ny Zulu ary. Zulu ihany mijerijery namany dia mamerina tanteraka ary amin'ny Mendrika atao amin'ny Antikely dia Mendrika ihany dia mamerina indray aty amin'ny Antikely aty, mamelatra aty amin'ny
marary any arany Jordan kaikeo afaky marary afaka ihany marary ihany mitondra baolina marary ihany arany Claude akaikeo dia azony zareo tsy mbola ao manahoana tsisy nenenina ompy tsara fa dia azony Jordan baolina Jordan efa dia diso ndray ny fitondran Jordan baolina fa zareo disciple diso ny tolotro soba izay nameny tendry ary amin'ny ilany ry tosy ho andry zareo Zanakala FC. Ya rainoraino isa aloha any amin'ny solaitra be amin'izao fotoana izao atao hoe mbola tsy mifoha ve reto ekipa roa reto na tonga an'izay fanganana teo amin'ny baolina maty izay satria vao 4 minitra dia efa napiditra ny baolina voalohany tendry nanaraka izay dia nanasala i Fabrice ho an'ny Zanakala FC araky ny voalaza ombieny dia anana ny lanjany ity lalao ity taorin'ny fandresena azon'ny ekipan'ny Mama FC nanoloanan'ny jetikitana omaly teto amin'ny LGK Plus Stadium dia mitsimbadika tanteraka ny filarana ho an'ny conférence nord conférence sud misy an'ireto ekipa ireto satria mety hitarika vonjimaiky mbola andeha aloha ny kajikajy ao aorianan'izao lalao izao satria mety hitarika vonjimaiky ny ekipan'ny Mama FC raha tahinika mijanona amin'izao ny elanelanisa amin'ireto ekipa roa ireto noho ny fiamorana lalao maromaro anisan'izany ny fionana teo amin'ny CFFA sy ny 3FB Tuliara izay tokony atao tany amin'ny kianja metra kira tany ny CFFA moa no mitarika vonjimaiky amin'izao fotoana izao eo ihany koa tokony nandehanan'ny LGK Plus tany amin'ny faritry Manakary iny nandeha nanafika ny Datou FC amin'ny ankapobeny dia ity lalao ity dia ady eo amin'ny atao hoe mpanazatra vaovao ny disciple sy ny mpanazatra taloha tsara manamarika fa mpanazatra tao amin'ny disciple FC teo aloha zany hoe anisan'ny namolavola ny akamaroany reto mpilalao reto lalaina zay mpanazatra ny Zanakala FC amin'izao fotoana zao mahay tsara ny paikady sy ny fomba filalaoan'ny disciple FC lasa aloha nitaka ny Claude Wamba mitady any aloha any dia alohany iantokely no mahazo zany ary miverina ary amin'ny mbola mpiandro satokazo re mendrika manomboka hitan'ireo Zanakala aloha amin'izao lay paikady sortie de balle en losange fataon'ny disciple FC mazana dia taka izay hatrany no famoam-baolina ho an'ireto ekipa ny disciple FC ireto miezaka mikombona ireo irakiraka any amin'ny sisiny amezana couloir ny défenseur latéral zay mavita miazakazaka any amin'ny sisiny taka ny irakiraka mihitsy valin'ny Zanakala avy hatrany zany amin'ny lalan'ny fivoahany rikami ary amin'ny elatra kavery dia mbola ao anatiny eo ihany fa nylohany Fabrice nanakaiky ny baolina iny so ihany fa mbola nisy tanana imbola marary adaptation ngezangeza ihany ity fipetrahany marary vodilarana akavia ity mbola afaka ihany aloha itsila kely itsila ihany afaka mandaka lazany taka ny tsila dia mikobakobana kopa tanana ho an'ny eo betongolo tamin'iny baolina tsara maty ny tsila kely iny eo minitra faraiky ambe folo mpilalao mbola tanora itsila nefa nomeny mamosora zafindrakoty sy Rida Juvens fitokisana noho ny hoe fahaiza manaony rariny de rariny raha ndeha hisaotra ireo mpanazatra azy ity mpilalao ity noho izay fitokisana nomena izay izy iny le daka daka miraiky ary amin'ny tsatoby faharoa marina na isy fanao atsangory amin'ny Kevin ary iara itsivalana tsy azo an'izany daka nataony tsila izany mitarika amin'ny rono isa rono ray ny disciple FC ao anatin'izao minitra faharoa ambe folo izao miazakazaka be ny famonom-baolina asa ho tonga firy ity isany amin'ny solaitra be ity raha izao zava-misy zao na izanaty zany dia tsikaritra fa somary tsy de mikatona ny elanelana eo amin'ny vodilarana foana ho an'ny Zanakala FC sy ny vodilarana akavia atao amin'ny vodilarana akavia tao hatrany ny voan'ny tendre sy itsila nafahan'izy ireo napiditra an'izay baolina roa izay tokony hojeren'ny mpanazatra lalaina ihany izay fahasombana ao anelanelana izay iny zao dia efa naika hiverina indray ilay tranganisy ikami izay lasa mandroso aloha ihany raha ny fahitana azy Efraim aloha Efraim mitady ny Patrick ao amin'ny toerany irakiraka
Ampanafika dia ena tongotry Daher zay hita mihetsiketsika sy mampiseho mety anana herizika iverinao anatin'ny ekipa pirenena i Daher satria Daher dia anisan'ny mpilalao voantso atao anatin'izany ekipa pirenena niatrika ny Tchad zany saingy noho ny ratra anazy azy dia voatery mijanona Fabrice dia miverinao amin'ny Patrika mitady aty amin'ny tsato faharoa aty Jordan indray no saika araka ny baolina i Marary no nampiasa fihetsena namoaka izany baolina zany corner voalohany ho an'ny ZANAKALA FC amin'ity lalao ity corner Odakaniza Carolus larana fahatelo amby folo no andakany corner mazava ho azy corner mivoaka raha ny fahitana azy akaiky ihany koa ny marquage na strict ho an'ny ZANAKALA ho an'ny disciple misy fandraisan-tanana tsia nanatrika ny zavanisy ny mpitsara akoka Jocelyn manao déviation mitady any tsila ty indray dia afaka manao lobe dia andana ary tsila raha ohatra ka amony rery nanatsapidy anakiroa i tsila na andeha telo akory na andeha anao lobe voalohany any Kevin atao aoriany zay fatirahan'ny fivoahan'ny Kevin izay na andeha an'olotra any koka Jocelyn tato amin'ny elatra ankavia ihany koa nefa itino izy sy ny rivotra sisa no mitady amin'ny sisiny ankavia tato mitady an'ilay fatokisa-tena itsila atao aorian'ilay baolina matiny voalohany teo Efraim ary loha miezaka mamelona ny fanafiana ho an'ny ZANAKALA FC fa tonga any ambony tahaka ny fanaon'ny disciple ihany koa ny vodilarana ankavia deuxième ballon amin'iza tahaka ny Jordan somary malemy tsisy nino dia fitahany kirarony Aubin ny fitaka matsiravina isan-karazany naika ho ataony ao anatin'ny faritry ny 40 metatra io mihitsy no somary malama ity kianjany LGK ity tsy mitovy ve ny kalitao amin'ny bozaka ao amin'ny kianjana Pasambaza sy ity an'ny LGK plus stadium ity fa dia tahaka ny manao fanatanjahantena amin'ny ranomandry na ny patinage artistique ireto mpilalao an'ny ZANAKALA FC ireto natao anatin'iny fanafiana iny dia lisalisatra tsy nisy toazy mila jerena ny crampon iny lay fihetsika nataony Jordan aloha tsisy ninene ary amin'ny maoja na valambody noho ny doman'iny baolina iny fa tsy tany amin'ny tanana akory gôna miantso ny Carolus mandehana makany amin'ilay toerana fahana manao azakazaka i gôna mandray baolina ihany dia manome Efraim zay mpilalao nandrafitra ny bary alatsaky ny 13 taona zay vao nisafidy andeha Carolus azo ny baolina afaka mandrosaka avy tany satria lavidavitry Marary tonga ao amin'iza Patrika dia mbola slifatra indray le pied d'appui ity godasy miloko volomboasary mercurial Nike ity ve no tsy mety sa lay bozaka no tsy mifanatsana amin'izay kirarony Patrika izay tsara le famerenam-baolina nataony Carolus saingy ny pied d'appui mihitsy no ny slifatra ho an'ity larana faharoapolo ny ZANAKALA FC ity mendrika manao gain terrain miezaka miakatra tsy moramora dia andeha isaoty indray tsy ny saoty fa dia nameny Zulu Soba mamelatra ny lalao tanteraka aty amin'ny Marary na Ejema lasa indray Ejema sy ny azakazaka mivokina kely dia tsy lasa lavitra fa Patrika somary mivelatra aty amin'ny elatra kavanana zay vao mivoaka ny baolina toso any menamena hoy ny mpitsara dia tsy nandeha lavitra ny faninana manary baolina indray reto ekipa ireto taoriny zay fampidirana baolina ny sesy izay efa mivoaka ny baolina hoy ny mpitsara minitra fahenina amby folo hiditra fa 17 isika ampatsahivana hatrany ny vokatra tao anatin'ity andro fa 10 ity raha tany amin'ny kianja stadium barika 10 dia nisaraka tamin'ny saronoroa ny Tiakitra FC sy ny Aisanalamanga omaly teto amin'ity kianja ny LGK plus ity dia resin'ny Mama FC tamin'ny satelonoray ny jetikitana fa nindran-dalana amin'ity lalao ity dia any amin'ny kianja manara-penitra Nambohidratrimo any ny fionana eo amin'ny Ajesaya sy ny Uska Foot tendry aloha mahazo ny deuxième ballon dia tonga ao amin'ny Daher mandeha manao tolotra tsy aiky jery tanteraka misy fahantsoana dia adakaniza
Mbola ataony défense pia zany ay Carolus vodilarana kavanana mihitsy no mitsofoka any anatiny manao couverture fa efa voadingana tanteraka i Claude Voamba sy Géraldo. Corner voalohany ho an'ny disciple FC dakany hera ihany na i Dahery amin'ny tongotra ankavia lalaovina kaikaiky aloha satria dia mivoakaingana Tino Lekaboy zay vao amin'ny Dahery dia mitsoraka anaty intervalle izy oloha saingy ny fandraisam-baolina no tsy ledy valim-panafiana aingana diaingana ary amin'ny alalan'ny Jordan manolotra ho an'ny Fabrice Ary amin'ny elatra ankavia ary saingy Dahery nandeha noho ny olombelona amin'ny baolina mbola eo ihany koa ny misolity fadifatra isan-karazany. Tosy ho an'ny zareo disciple FC izy aloha no anipy an'izany tosy izany. Jerijery namana eo ny lehilahy tsy mpitosiny Zolo dia meno moramora ao amin'ny tendra eo dia miverinao amin'ny Zolo indray Zolo mandaka be aty aloha aty lohan'ny Voambany Claude mahazo an'izany dia ry aloha ary dia tsy mbola ao amin'ny Zolo indray Zolo mandefa any amin'ny tendra ary amin'ny sisiny ankavia ary tendry any mijerijery namana eo tsara dia tsara zany fitaka ataon'ny tendra any miditra ao anatin'ny surface de réparation lehilahy mandefa aty ampovoany aty atao amin'ny Tino nefa dia défense pian'ny Carolis mahazo an'izany baolina zany tosy ho an'zareo disciple ihany. Tsara zany fanafiana ho an'zareo disciple FC zany marary ny amin'ny izany tosy izany dia ao amin'ny kapiteny Dahery mamerina ao amin'ny Tino dia aty amin'ny Dahery mijerijery namana eo lehilahy dia aty amin'ny Soba mame ao amin'ny Zolo ao amin'ny kapiteny Dahery dia aty amin'ny Soba indray Soba mamelatra aty amin'ny marary any mijerijery namana eo dia ao amin'ny Dahery dari amin'ny Tino mandatsaka ao ampovoany mitady an'izy mitady an'ry tendery nefa dia azony Kami zany baolina zany Kami an'zareo Zanakala Kami mijerijery namana eo dia ao amin'ny Gone miakatra moramora Gone ihany mijerijery namana eo dia any amin'iza tsara ao amin'ny Ifrahim kapitaine Ifrahim ihany nefa diso zany zavatra ataon'ny Ifrahim zany satria dia disciple telo lany tadiavy no dingananao dia ao amin'ny Andikely ao amin'ny Dahery tsia aty amin'ny Koka diso zany fandraisam-baolina nataon'ny Koka zany fa azon'reo Zanakala ao amin'ny Fabrice nefa dia mora loatra nitolotra nasaika ao alefany ho aty amin'ny Patrick aty ary dia ary amin'ny mbola zany mbola mandefa dia tsara ratsy zany bloc zany contrôle nataon'ny marary zany fa dia nivoaka ho tosy ho an'zareo Zanakala. Carolus manipy ny tosy dia ao amin'ny Ifrahim manao nahazo marary nefa nandaka fahoany fotsiny nivoaka ho tosy ho an'zareo Zanakala izany. Carolus mandefa ao amin'ny Patrick dia ao amin'ny verina amin'ny Carolus ihany mandaka any aloha be ihany manao ratsy zany fandomana nataon'ny Fabrice any mbola zany satria dia ratsy ny fahavoazam-bola sato manao fa dia ambony mihitsy le fa fitsampikinana teo somary mangovotra any amin'ny atony mihitsy izany mitotona izany asa manao fa dia fa ireny tonga ireny ny mpitsabo any amin'ny kianja namboatratrimo andray moa zany dia misy lalao anankiray eo nany Ajesaya sy ry zareo iska foty ary dia mitarika rainy ohatra zao ry zareo Ajesaya ratsiratsy ity zavatra nanjoany mbola teo ty satria somary nisitriky mbola ny tsambikina ary dia nisitrika i Fabrice ary dia any amin'ny atony solohany mihitsy no nitontona tamin'ny ity kianja ty so ihany aloha le kianja fa synthétique fa raha izany no hoe tanina ohatran'izany dia tena ratsy dia ratsy ary asa na ho tavaverina noho ny lalao ny lehilahy fa dia ato ihany koa moa Jomakely dia efa manao ny fanafanam-batana miaraka amin'ny Jean Chrysostome na Ibota izay mpiandry tsatokazo ny Scorpion de Madagascar taloha ary dia lasa manao amin'ity asa préparateur na gardien de but ity
ibota amin'izao fotoana izao. Asa manahoana mbola ao fa dia somary ratsiratsy iaho, somary ratsiratsy iaho ary dia nisy fatizerana mihitsy moa nasehoan'nga rejazivansa tamin'ny mpitsara nefa tsy avy mpitsara ane ra zavatra reny fa dia hita mazava be teo fa dia ilay mpilalao andry zareo zanakala no nisitrika nampiainga ambony be mbola teo ary na ratsy an'ilay fitotonana zay niseho taminy teo. Manahoana iny fitsabonana ny mbola ao. Iny ilay baolina matiny ry zareo Zanakala FC teo, matiny Fabrice teo, somary tara amin'ny fitsambikinany mbola ary dia iny ihany koa ilay baolina ny tendry ilay maty voalohany tsila larana 20 ho an'ny zareo disciple FC naharosoray an'ilay baolina teo. Voatery ho bataina ialan'ny kanja mbola mpiantsatokazo tsy maintsy alefa mamonjy hôpitaly raha ny fahitana azy. Mafimafy ilay fianjerana. Mirary soa ny mbola ny mpankafy baolina kitra rehetra ao anatin'izay donana azo azy izay soa ihany fa misy ny atao filanjana tafiditra ao anatin'ny fampanarahana fenitra ny lalao ny fisina ekipa medikaly sy ny fitsabona tahaka izao tsy afaka ny ano itsony araka izany mbola andrasany ny vaovao. Ny rarina dia ny sin'ny fahasitranana vao tonga ilay fianjerana Patrika dia nisy fietsehana zany hoe tany amin'ny faritry ny atoka sy ny lotany no voadona nampatonga an'izay fietsehana izay avy hatrany tsy hitatsika eto an-kianja fa nandray ambulance avy hatrany imbola. Karatra mavo any Fabrice taorininy fadisona taorininy io moa zany Patrika tsara toerana kokoa ianao anazava ny zava-nisy ato misy tsy faly ao anatin'le karatra mavo sa tsy karatra mavo. Ny karatra dia azo omena aorinan'ny fijerena ny zavatra anseho ohatra après constatation ho an'ny apita moa dia misy ilay atao hoe vara fa ny eto amintsika dia aorinan'ny constatation ataon'ny mpitsara dia azony atao ny mamoaka izany karatra izany ary dia nahazo karatra mavo i Fabrice larana 17 an'ny zareo Zanakala FC teo amin'ny minitra 5. Ia minitra 5 iny nahazahoana karatra mavo iny raha ny lalàna ihany koa aloha dia tsy takan'ny joueur de champ ny mpiantsatokazo andrasana ny fiomanany. Ny jomakely izay anisany zandriny raha ao amin'ny toeran'ny mpiantsatokazo nefa manana izy azy anahoana ity zandrikely ity miala mbola mazava ho azy taorin'ny donana azo azy aprisian'ny namany. Ijomakely anatanteraka ity lalao ity sady hiakatra eny ambony kianjy ijoma raha ny tokony izy Patrika no anohiny fanafanam-batana satria tapoka ilay zavantranga iny ary ilay nilazaiko teo mbola tsy nafana ijomakely mila mitandrina gone dia miditra fovoandray Jordan tonga ary amin'ny Camille ary Camille mameny Aubin mandeha crochet intérieur dia mamerina aty amin'ny Efraim mameny gone manezaka mandaka satria mahita mbola tsy mafana i jomakely maka lay atao hoe fatokisa-tena aloha ity mpiantsatokazon'ny disciple FC ity taorininy dégagement 10 iny iando verina any amin'ny joma zay vao andeha manakatra tanteraka ary amin'ny zoloa ary zay efa any amin'ny fisasahany kianja mandeha manipaka ho an'ny tendry say fangaro kely ny maika sy ny mikropaka ho an'ny zolo Aubin
mamerina ao amin'ny gôna mitady ny Jourdain izay efa lasa mipetraka ao afovoan'ny kianja amin'izao fotoana izao, mameny Fabrice tsy misalasala fa mandaka mbola teo anefa ny Andokely nanakana izany i Tino Lekaboy dia lasa mipetraka mifanitsy amin'ny marary mihitsy mba ialana an'izay hoe tratran'ny surnombre ity vodilarana akavia somary kelikely ho an'ny Disciple FC ity. Miverina ao anatin'ny lalao aloha ny Disciple FC, miezaka ny tsy manary baolina sy mampivezivezy iverenana ao anatin'izay lalao zay marary. Ino lay problème na olana amin'ny adaptation ny hoe olona mandaka amin'ny tongotra akavanana no mipetraka vodilarana akavia, ny fandraisam-baolina no diso soba mameny dahery zay ao anatin'ny tanjany tanteraka misy fahadisoana mazava ho azy misy fahadisoana satria dia nisy fanakanana tsinety nataony Carolus sy Efraim nanoloana ny dahery. Lasa indray ny baolina ho an'ny Disciple FC, miainga lay rindradame style losange miezaka misarika indray aloha dia zay vao mandeha ny troisième homme mbola voasakana ihany aloha itendry miditra aty ampovoany miezaka mitazom-baolina itendry aloha ngamba raha ny fahitana azy dia tsy nandeha hoe nanao fety mihitsy taorinina azahoany ny Chevalier de l'Ordre National sy ny medaly alimy tany amin'ny Tchan, fa dia ao anatin'ny heriny tanteraka ity zandrikely navara-drano ity amin'izao fotoana izao, manaprofo izany ny baolina tafidy ny tao anatin'ity lalao ity. Ny pasy ligne de but aloha i Camille tsy mifankahazo izy sy Aubin ka nivoaka 10 metatra sy 10 metatra sy 10 aingana daingana zareo Disciple dia fa ry amin'ny mendrika ry izany baolina izany mendrika mampiditra ato ampovoany ato amin'ny Andokely melatra aty amin'ny marary ratsy indray izany fandraisam-baolina natao marary izany, fa dia any amin'ny Patrika misy ihany kisitsitona madinidinika ato Patrika sy marary ato dia ohatran'ireny mpivady reny mihitsy dia nivoaka ho tosy ho an'ny zareo Disciple FC, tsy atosy lay baolina fa tsy fahadisoana akory. Marary mameo amin'ny Andokely nijerijery namana dia mamerina tanteraka indray eo amin'ny Jomo mamelatra ry amin'ny mendrika miakatra moramora eo ny lehilahy dia fa amin'ny Zolo dia ao amin'ny mendrika aty amin'ny Jomakely dia ato amin'ny Ando aty amin'ny marary miakatra tsy moramora zareo Disciple. Tino tonga any ambany misy Tino maka baolina satria ratsy dia ratsy ilay tolotra teo dia ry amin'ny mendrika mandefa ny Zolo mafy dia mafy ry amin'ny ilany ery nefa dia somary mafy loatra tsy tadry Camille maka an'izany baolina zany. Camille mandefa ao amin'ny gone, herina moramora amin'ny Camille indray dia gone ihany dia ato amin'ny Efraim mandefa ry amin'ny Jourdain azony tsara ny baolina atsaka ao ampovoany tsy anarahany Joma teo dia avantage hoe tsara dia efa tonga aty amin'ny gone mandatsaka aty amin'ny ilany aty amin'ny Carolus mandefa avy hatrany nefa dia tongotra be any marariny no mamoaka izany baolina izany ho tosy. Carolus ny manipintoso ho an'ny zareo Zanakala dia mandefa ao raha marary akaiky eo dia azony Tino baolina. Tino aty amin'ny koka manao pisinety kely nefa dia tsy nety fa dia fan'ny zareo Zanakala indray dia ry amin'ny Camille mandefa any amin'ny Jourdain arahany marary akaiky eo manao ana azony Jourdain tsara ny baolina mandatsaka aty ampovoany aty dia Andokely mahazo ny baolina dia fa ry amin'ny tendry miakatra moramora ihany tendry jerijery namana hoe misy anankitelo aty ao amin'ny koka sy ny tongony ankavia mandefa aty amin'ny Tino manahoana mandefa ampovoany eo tsisy ninenina ao amin'ny koka indray daka be any koka somary ny ilana kely ny tsatoby nambenany Kevin izany baolina izany tsy dia nanana fahavononana no tonga tao amin'ntsony ilay baolina tao amin'ny koka dia ndakany somary tsy dia vonona ny lehilahy dia tsy maty ny baolina. Foamba Claude ndefa aty aloha aty dia amin'ny Jourdain efa dia alohan'ny Andokely dia ao amin'ny Fabrice aty amin'ny Patrika ny jerijery namana dia mamerina ry amin'ny Camille dia ao amin'ny
gone ao amin'ny Jordan mamelatra ry amin'ny Kami ary Kami mandatsaka aty ampovoany aty manao ahoana somary diso any indray koa ny refiny Jomakely mandaky Fabrice tsisy nenenina fa dia andro kely mandafa aty aloha aty bloka poitrine ny Ikoka dia aty amin'ny tendry mijerijery namany eo tendry mamelatra ry amin'ny Koka ihany sy ny tongony ankavia daka nahitsy loatra ny daka ny tendry any ampelantanan'ny Kevin manipy moramora ao amin'ny Carolus ihany jerijery namany eo dia ao amin'ny gone nefa dia azony soba itsila ny baolina ry amin'ny gone ary dia tosy ho an'iza manahoana tosy ho any zareo disciple FC manahoana izany zavatra ataonao zany ry Carolus mendrika faniratsirana ny mpitsara izany zavatra nataonao zany ry Carolus ary dia nivoaka ho tosy nazikaratra mavo Carolus ho any zareo ZANAKALA FC marary no anipy izany tosy izany dia ao amin'ny Tino ihany mamerina ty amin'ny marary mametraka ao aloha be ao nefa dia aloha be any voamba nazo an'izany dia ato amin'ny dia ary amin'ny Jordan mamelatra ry amin'ny Aubin ihany arahany zolo akaiky eo Aubin manahoana mandaka Aubin tsara dia tsara indray zany dakany Aubin zany eo amin'ny lainginy surface de réparation ao Aubin no mandaka ary dia maty izany baolina izany larana faraiky ambin'ny folo ho andry zareo ZANAKALA eo amin'ny fahaefatra amin'ny telopolo tsara ilay daka teo miendrika akondro izany ilay baolina ary dia hoy moa ry zareo iny ilay dakany Aubin tao nisy crossage tsara dia tsara nataony ary dia nandaky izy napetrany ary amin'ny lucarne ary mihitsy ny mpijery moa dia manao hoe but alarak'olona iny daka teo iny Patrick dia amin'ny Efraim tsara dia tsara zany protection ataony Efraim maty zany dia fary amin'ny gone ry somary mianjera ny lehilahy azony ihany baolina amin'ny gone mamelatra ry amin'ny Kami ijijony baolina ny lehilahy dia ao amin'ny gone mijerijery eo tisy ny todry gone fa dia azony zareo dia mbola miazony gone ihany manahoana somary ambony ihany zany tongotra zany fa tsisy nenenina hoy ny mpitsara dia ary amin'ny zolo mandefa ao amin'ny tendry dia ao amin'ny tsila nefa dia ZANAKALA te Rolano maka ny tsila ao dia ao amin'ny voamba izay nanatevina ny Barea latsaky ny 13 taona tamin'ny taondasa teo dia any amin'ny Jordan mamerina ao amin'ny Aubin izay avy namono ny baolina teo dia aty amin'ny Kami mandefa aty amin'ny voamba ato amin'ny Patrick dia mamerina ao voamba ihany dia alô averina tanteraka ry amin'ny Kevin hoy voamba fa dia somary ambony dia ambony ilay markazany zareo disciplato Efraim ao voamba mandefa aty amin'ny Carolus tsara dia tsara dia ao amin'ny Jordan mandefa aty amin'ny Carolus aty tsara manahoana voaka ho corner lasa corner satria dia nitehatra be tany vatany Iando nanao protection ny baolina iny fa lasa corner faharoa andry zareo ZANAKALA i Carolus no andaka izany corner ho andry zareo FC ZANAKALA izany mimakomany ny lehilahy lasa ny corner ny Carolus somary mafy loatra nefa dia mbola nahitany Kami ihany izy ary amin'ny ilany ary Kami arahany zolo akaiky eo azony zolo ny baolina la zolo mandefa aty amin'ny Koka ihany Koka mijerijery namany eo dia ato amin'ny tsara zany talon hafahafa ataony tendry zany dia zany koa mbola misy tsara ny zavatra ataony tendry fa diso ny tolotra nataony marary fa dia azony Efraim ihany jerijery namany eo dia ao amin'ny Patrick dia miverinao amin'ny Efraim andefa any aloha be ihany mandefa andry Fabrice ery nefa dia any ampelantanany Joma manipy moramora eo amin'ny
mendrika diso ny tolotro mendrika va dia azony Aubin zany aty indray asa indray manahoana va dia azony Tino ihany tsara zany takla nataony Carolis zany vakotosy Tino moa raha mifadidiky dia mpilalao tao amin'izareo Zanakala FC ato ihany no nalain'ny disciple FC navelany d'ailleurs ho an'ny Marary ny tosy dia nalefany eo amin'ny Tino ihany mandefa ary amin'ny Marary mandatsaka ao ampovoany hoe manahoana lava ny tanana no ny lova dia azony Kevin aingana mandefa ary amin'ny Aubin ary nefa dia azony tongotra be Anzolo izany baolina izany voaka ho tosy ho an'zareo FC Zanakala Kami dia mandefa amin'ny gôna tsy azony tsila izany manahoana voaka ho tosy ho an'zareo Zanakala ihany Kami ndefa ary amin'ny Aubin ary asa manahoana misy ny fitazomana nataony Zolo tsisy neneny zany Zolo nefa dia mitsara eo kaiky ao mahita izany fadisona nataonao izany Kami tsy Kami no andaka izany baolina izany fa i Geraldo lasa nidaka Geraldo aty aloha aty manahoana lohany antokely mahazo an'izany dia ao amin'ny Tayery amin'ny jerijery namana eo dia tolotra tsara dia tsara aty amin'ny Tino aty azony Tino tsara zany baolina zany Tino arahan'ny Carolis eo Tino ihany diso zany zavatra ataonao zany Tino fa dia efa ty amin'ny Patrick mandefa ampovoany eo amin'ny gôna mefa ny Frahim nefa dia ravany Tayery ny baolina dia ao amin'ny Tsila azony Tayery nefa tsy niomana ny andeha itendry dia tsy nisy nenenina fa dia i Kevin no maka ny baolina ary ambany ary dia mandefa ao amin'ny Geraldo mijerijery namany dia ao amin'ny gôna mamerina misy mpilalao mitsirara Carolis ho andry zareo Zanakala FC ato amin'ny ilany ankavanana ato raha vaovao milatsaka avy any amin'ny kianjana Ambohidratrimo any dia nanasala ny isa nisy kafotona ny loanan'ny Jesaya raino isa any amin'ny kianja manara-penitra n'Ambohidratrimo any amin'izao fotoana izao eo ampitsabonany Carolis izay hita mivonto kely mihitsy ny lohaliny tonga ny ekipa medikaly miaraka amin'ny fanamiana mavo sy maintso fanahatsahana amin'izany ihany koa ny taovolo izay mendrika ny lokon'ny fanamiana tanteraka mihitsy ary mitsabo tsara ny mpilalao satria dia mpilalao anisan'ny andritokisanyity ekipan'ny Zanakala FC ity Carolis raha ny fahitana azy nanylaza ny mpitsabo fa tsisy hevitra tsy afaka ny anohy ny lalao itsony Carolis satria hita mivoto mihitsy ny lohaliny aingana dia aingana ny fanafanam-batana ho an'ny mpilalao fiandry satria ao anatin'izao 10 minitra farany melohan'ny fialatsasatra izao raha tahinika izao no misy baolina tafiditry ny mpifanandrina dia ho sarotsarotra ny idirana ao anatin'ny fizaram-potoana faharoa efa hita manafana vatana ho an'ny ekipan'ny Zanakala FC Idolin laharana faefatra io hita manafana vatana hiditra io Idolin no hiditra eo amin'ny toeran'ny Carolis raha ny tena izy mendrika manolotra ho an'ny Dahery mandeha indray le triangle s'intervalle zany misy fadisoana ataony Jordan karatra mavo à charge retardement raha ny fahitana azy ao anaty fair play tanteraka no ifandraisan'izy mirahalahy samy kapiteny samy tao anatin'ny bary alatsaky ny 13 taona na i Dahery na i Efraim Jordan no nazo ny karatra mavo aoka aloha ny mpitsara voany satria isy ny fanoloana mpilalao taoriny ratra nazo ny Carolis dia miala i Carolis niditra i Dolin larana faefatra no miditra ho petraka ho vidilarana kavanana ho an'ity ekipan'ny matsiatra ambony ity manomboka manetsina sy manidy an'ilay ligne sy espace ny Zanakala FC ka sahirana
ny disciple FC ao anatin'ilay sortie de balle en losange zay nisan'ny nahafantarana n'ity ekipa ity hatramin'izay manafaingana ny valim-panafihana sy ny tolotolotra ataony arak'izany ny disciple FC fa tsy nanao an'ilay famoaham-baolina milamany amin'ny tianao ilay kaboy aty amin'ny elatraka vy aty embenany dolan-kaiky de ary amin'ny tsato by faharoa somary mafy loatra mivoaka ho 10 metatra sy 10 eo amin'ny trafatelo amin'ny 7 isika amin'izao fotoana izao andrasana ny fepitaona fanampiny atsangany hertina araka ny tenin'ny namana Patrika dia tsy maintsy ho lavalava tao rin'ny ratra nahazo ny mbola mpiandry tsatokazon'ny disciple FC Fabrice midécroche ery ambany ery dia voatery manao fahadisoana imendrika atao hoe diso ihany zany fahadisoana izany aty amin'ny atsasany kanja ny mpifanandrina sady mamela mosina ilay lohalarana dia efa naovany mendrika fahadisoana sahady manome tombon-dano ho an'ny mpifanandrina raha ny vaovao nilatsaka indray avy any amin'ny kanja n'Ambodiatrimo dia lasany songina nisa indray nisika foty amin'izao fotoana izao mitarika amin'ny sarono iray manoloana ny Adjesaya Aubin Aubin zay efa nisolo an'ilay kiraro fa tsy ilay kiraro volomboasary teo intsony ka mavita mamitapitaka valim-panafihana ho an'ny disciple FC BDB ny mpilalao songonany baolina amin'izao fotoana izao ny maitsomaitso tafaverina aingana akoka Jocelyn sy ny tongotra ankavia afaka mandaka iny lay nahafantarana azy hatrany Seychelles saingy nakatahaka ny zokiny akoko tao amin'ny tammy izy raha iny fandakany baolina iny satria dia isa telo raha tany amin'ny rugby ny daka ny koka Jocelyn iny Fabrice manao déviation ho an'ny Jordan tsy Patrick fa tsy Jordan Patrick ihany mbola mandeha mamitaka manoloana ny Marary dia mitady soutien mameany Dolin alohany mendrika mahazo an'izany koka Jocelyn hanao jeu de pivot indray dia ahitady any tianao le kaboy nefa mbola deuxième ballon ho an'ny Gone Efraim mamiditra anaty mpilalao anankitelo mazava ho azy fadisoana taoriny izay tongotra ambony nataony Soba izay Soba nisan'ny mpilalao zandriny indrindra raha ny eto ambony kianja angamba ny Soba sy tianao le kaboy aloha satria Soba dia mpilalao tao amin'ny Skaz division voalohany teto Analamanga ho an'ny disciple FC no nampiakarina tato amin'ny fifananana Orange Pro League ataka mazatra dia igônina trano no andaka amin'ny baolina lasa nidaka ny gônina dia tsisy ninina hoy ny mpitsara 4 minitra 4 minitra ny fepitaona fanampy ny men'ny mpitsara ao anatin'ity fizara-pitaona voalohany ity 4 minitra ahafahan'ny rotota mametraka ny elanelana miakatra tsy moramora i Marary na i Ejema zay moa ny tena anarany fa solona anarana ihany lay hoe Marary Dahery eo ampovoan'ny kianja dia miezaka mamelona amin'ny fanafihana ho an'ny disciple FC satria sahirana ny disciple FC ho iaho teo fa manomboka memikatona lay intervalle sy ligne de passe ho an'ny fiarovan-tenany reto ZANAKALA FC voatery manao fahadisoana zany Aubin manoloana ny Zolo raha lokom-bolo mavomavo aloha dia betsaka eto ambony kianja hanika indraindray somary mifangaro raha nanao akanjo maitsomaitso sy mavomavo izy Zolo vao maika nanahirana nanavaka azy tamin'ny Aubin ry Patrick sy ry Jordan izay samy manao n'ity lokom-bolo mavomavo ity manaraka ny fenitra ny baolina kitra ny ivelany ny faniriana dia anaraka an'izay ihany koa ny faiza manao fa tsy hijanona treo amin'ny taovolo fotsiny ihany coup franc miendrika corner somary mivoaka ihany tongotra kavian'ny Hera ihany na Dahery no mimakoma nandaka izany anahoana lasa nidaka ny Dahery amin'ny tsato voalohany dia nitanan'ny Kevin no mandona an'izany miaraka amin'ny lohan'ny Vamba amin'ny trangataka ireny moa dia ny an'ny mpiantsatokazy dia tsy misy ny hoe namana na tsy namana fa zay hanavotana ny baolina atserovana ny mpiantsatokazo rakotonandrasana Dominika tamin'ny fotoan'androny dia miteny mazava ao anatin'ny faritry ny 40 metatra rehefa miteny miala na namako na tsy namako izy dia voafoaka miaraka amin'ny ao avokoa manao fahadisoana matetitetika i Aubin tao anatin'izay tsy atosy baolina very fa fahadisoana raha ny fiatsika nataon'ny mpitsara tamin'ny voalohany dia nieritreretina ho fahadisoana nanampy an'izay ny mpitsaranjorony izay nanangana ny saina nanondro ny tokony handehanan'izany baolina zany ho tosy mendrika mameny Zolo
Zolo manilotra ho an'ny tendra anaty intervalle nefa dia amaily ihany koa i Camille mameny Aubin manao pressine ambony ny disciple FC satria te hiala mangatsitsika anaty vestiaire amin'ny fananana tombonisa ronorolo no isa eny amin'ny solaitra be zay no mahatonga ny disciple miezaka hitady an'izay baolina fahatelo izay valim-panafiana ihany koa nefa no an'ny zanakala dia mikisakisaka tsy moramora tahaka ny lamasinina Ijomakely no mandray ny baolina eny am-pelantanana ao anatin'izao minitra fa 5 apina telo izao afaka ary minitra ao dia ifarana ity fizaram-potoana voalohany ity maromaro ihany Patrick ny baolina tafiditra tao anatin'izay fiverenan'ny Orange Pro League izay satria maly teto amin'ny kianjan'ny RGC Plus dia efatra ny baolina tafiditra tany Tamatavy dia efatra ihany koa zay no manome ny valo eto koa tsika zao efatra 12 ary miampy 3 any Ambohidratrimo 5 ny baolina tafiditra tao anatin'ny andro fa 5 aloha atreto mety mbola iova izany satria mbola misy 20 minitra araka ny tenentsika teo lasa loha loatra ilay nampidirany tendry ny baolina voalohany ka tsy maintsy azakazaka ihany koa ny fanenjehana sy ny fampitomboana izay elanyelanisa izay gôna izay atao hoe plaque tournante ho an'ity ekipany Zanakala ty i gôna avokoa no mandrindra ny zavatra rehetra na ho an'ny fanafiana ho an'ny fiarovatena ho an'ity ekipany Zanakala FC ty dia antsokany Kiruka mampilaza ny fifarahan'ny fizaram-potoana voalohany Lucien Mpitsara ronorony isa eny amin'ny solaitra be manome fotoana afaka 15 minitra indray
miverina eto amin'ny LGK Plus Stadium indraisika amin'ity tolakandro ny alahady 12 volana febroary ity eo amin'ny fihaonana amin'ny Disciple FC sy ZANAKALA FC fanoloana mpilalao roa avy hatrany ho an'ny Disciple miala i Soba miditra i Kanté, miala i Mararina Ejema miditra i Lahatra. Ho an'ny ZANAKALA FC indray dia miala i Jordan miditra i Dela. I Lahatra no miditra vodilarana ankavia, zay vao tena vodilarana ankavia dia manao fahadisoana sadiny izy Disciple FC ao anatin'ny famoaham-baolina. Zany zao dia ifeno vodilarana foana mandeha manao grand pont tonga aty aloha aty, diso ny contrôle orienté nokasain'ny Coca Jocelyn. Aubin tsy very aloha ny baolina ho an'ny ZANAKALA FC raha vao tonga ato amin'ny gône mandeha mamadika tanteraka ary amin'ny Dolin. Deuxième ballon somary mikorotana. Raha ny tena izy dia vodilarana any amin'ny sisiny na irakiraka any amin'ny sisiny toerana nahazatra nahitana ny Dela. Lasa mipetraka ao afovoany nefa i Dela mba hoentina manakana an'ilay fanafiana hoentiny Daher sy Tsila. Ho anao zao vao manaraka ny page Sport 261 dia ronorony izy araka hitantsika amin'ny soratra io eny amin'ny solaitra be mendrika manao gain terrain dia mitady namana tsisy mipotra midy oala i ligne de passe zay no hita sy tsikaritra atao rininy hoe nafatesan'ny Disciple FC baolina faharoa niezaka ny nanidy an'io elanelana misy eo amin'ny mpilalao tsirairay io ny ZANAKALA FC ka manahirana ny Disciple ny manao an'ilay fivoahana en losange na sortie de balle en losange mahazatra azy ireo mendrika mezaka mamerina hatrany satria dia mipetraka lay atao hoe tsy tena bloqué mi hauteur le ataon'ny ZANAKALA fa hoe milamina tsara fotsiny glissement any amin'ny misy ny baolina ka manahirana ho an'ilay fivoaham-baolina ho an'ireto Disciple FC ireto. Voatery miakatra manao gain terrain ny tokony izy mendrika safidiny mbola amerina ihany amahan'ilay bloky apetraka ry zareo ZANAKALA FC tsy mety mivaha nefa fa dia discipline tanteraka izany fiarahana miaro ho an'ny ZANAKALA FC izany. Ny tolotra mandeha amin'ny sakankianja na ny passe latérale no betsaka aloha hatreto zay vao mandeha mitady ny Zolo aty aloha aty en profondeur afaka i Zolo afaka manolotra ampovoany tolotra ho an'ny Zolo lava dia lava ny tongotry Claude Voamba nanakana izany tolotra nataon'ny Zolo izany. Voatery manao fahadisoana manoloana ny Patrick i Lahatra satria dia amin'ny baolina rehetrarehetra hoy ao an'ny ZANAKALA FC dia miainga avao amin'ny gône Patrick Efraim ireo mpilalao telo ireo no manao ny mafana sy mangatsika vao maika niditra indray idela zay mametraka an'ilay irakiraka ho efatra ao ampovoany ho an'ity ekipan'ny ZANAKALA FC ity. Raha nanao forme triangle ireo irakiraka telo dia lasa forme na carré indray atao rin'ny fidirany dela atao hoe adaptation tactique angeza zay nataony ilalaina mpanazatra ny ZANAKALA FC izay satria idela ho ao teo dia any amin'ny vodilarana kavanana na irakiraka kavanana no ametrahana azy matetika atao amin'ity ekipany mahatsatra ambony ity. Any ampelantanany Jomakely raha lehibe any vatana aloha raha ampitahana amin'ny Kevin dia somary kelikely any i Joma na zany na zany efa ela ity zandikely ity no niandry an'io 7 metatra sy 2 amin'ny telopolo io raha ho an'ny traikefa dia afa manana ny traikefa i Joma mendrika somary namakely an'ilay bloky ny ZANAKALA FC ary miverina taty ambany manao bloky ba any ka navita an'ilay sortie en losange aingana dia aingana ny Disciple FC. Kanté mamay ny tendry
atendry mbola andeha hanao duel sangataka ray roa dia tsy mifankahazo indray izolo sy tendry tsy miverina ihany koa aloha ny charge ho an'ny Kanté zay elaela tsy hita tetỳ ankanja atao rin'ny ratra anazy azy ity mpilalao ity ho an'ny tato amin'ny sport 261 dia anisan'ny mpilalao voasoratra matetika atao anatin'ny 11 type ho an'ny conférence sud ity mpilalao antsoina hoe Kanté ho an'ny disciple FC ity Ephraim mameny Patrika somary miafiafy tianao leka boy manoloana ny reto mpiara milalao amin'ny teo aloha ireto Claude Bois mba mandeha misaoty avy hatrany mameny Patrika zay efa tafatsofoka ampovoany misy fadisoana manao fadisoana itsila manoloana ny Patrika matetika dia menjerazera trano no dona mahazo azy soiany fa mbola misy Patrika ray aloha aty ambony aty fa raha tsy zany dia iala ihany Patrika larana faharoapolo io mafimafy hatrany ilay fifandonany namana Patrika aty ambony dia ao anatin'ny heriny sy tanjaka teraka amin'izao fotoana izao mimako manandaka amin'ny baolina ry logonina mametraka ny rindrina ejoma kely satria raha malala fa igonina dia mahay mandaka bala arrêté naiza na any amin'ny sisiny akaviana amin'ny sisiny akavanana dia igonina avokoa ny mandaka amin'ny baolina mimako mangonina lasa nidaka ny gôl ino ilay niteneniko ty andona amin'ny Tsato-By ny Tsato-By sisany no nanavitra ny joma kely fa nampitandrina ihany aho tetỳ ambony aty saingy tsy enina izy ireo izany afatra zany karatra mavo lohan'ny Zolo toriny dona nataony tamin'ny Aubin adina mavomavolo iny fandona teo iny tsara le koforanodaka ny gônne tira en cloche zany hoe eo patongavana akaiky mihitsy zay vao milatsaka ilay baolina ka manahirana mpiandry Tsato-By no makazy amin'izao minitra faraiky amin'ny 10 izao 9 minitra sasany sady zay no lasa tao anality fizaram-potoana faharoa ity efa ao akaiky ny baolina indray gônina efa miferinaina ihany zao ijoma manoloana n'ity larana fa 7 ny Zanakala FC ity io indray le daka sao dia idona amin'ny tsy valambisa ho sanatria hiditra ny anaty masona raty ho an'ny disciple FC fa mety kosa ny any anaty masona raty ho an'ny Zanakala FC miomankomana igônina efa misy ny toromarika napetraka idelina mety malala ny lesoka ho an'ity mpiandry Tsatokazo ny disciple FC ity ny Claude Vomba mijoro ao amin'ny Tsato-By voalohany lasa nitaka ny gônina nakehitady amin'ny Tsato-By voalohany so ihany efa mbola nisy rindrina namana Patrika ao amin'izao minitra faharoa amin'ny 10 izao corner ho an'ny zareo FC Zanakala iza ty andaka ny corner an'zareo ty Ephraim sa iza ty tsy mbola Ephraim za mandaka zany fa i Kami lasa ny corner ny Kami tsara dia tsara tanana be anjoma mazo an'izany dia aty amin'ny tsila tsy azony tsila fa ao amin'ny gônina mameo amin'ny voamba ry amin'ny Kami ary dia azony zareo disciple zany boly zany manao ahoana tsy épaule contre épaule sa manao ahoana misy karatra sa tsisy karatra mivoaka izy zany ary dia misy amin'ny fair play fa tsisy nenenina hoe nga raha be nandrasana Lucien dia fahadisona ho anazo fahadisona ry zareo disciple FC fa ao amin'ny kapitaine Dayer mamelatra aty amin'ny Zolo aty Zolo mandefa any amin'ny tendry any nefa dia tsia azony Kami midona ao amin'ny Zolo dia mivoaka ho tosy ho an'ny maitso mavo izany tosy izany makomanao Kami mandefa aty amin'ny Fabrice manao na tsisy nenenina hoe nga Lucien dia ao mendrika ihany mijerijery namany ao dia aty amin'ny tendry mandefa ao aloha nefa dia efa nihidy le lalana tokony andefasana an'le baolina fa dia navelany koka ho tosy ho an'ny zareo izany i Zolo ihany mijerijery namany ao Zolo ihany mandefa amin'ny tendry ery nefa dia tongotra be any Aubin mamoaka izany baolina zany ho tosy
Zulu manimpony tosy dia ao amin'ny dahery ihany dia ao amin'ny Zulu mandatsaka sarasara ao ampovoany eo loha tsy ao amin'ny tsily ratsy koa zany famoaham-baolina nataony Claude zany fa dia lohany feno mandeha lahatra mazan'izany baolina zany dia ary amin'ny tsila dia ao amin'ny lahatra indray lahatra mame ary amin'ny Tino mandefa aty amin'ny ilany aty mitady andry tendry nefa dia tsy azo nitendry ny baolina fa nivoaka au goal. Voaka au goal ho an'zareo Zanakala. Kevin mijerijery namany ary dia aloha miakatra any ambony any ozy izy fa dia somary ratsiratsy izany ato amin'ny lohalaran'zareo disciple atsony. Kevin mandaka ny baolina ty makaty aloha ty lohany Dela dia tratra be ny Yando mijerijery namany eo Yando kely dia mamelatra ao amin'ny Zulu mandefa aty amin'ny tendry dia maily Kamie azony Kami mandefa ao amin'ny Aubin mijerijery namany eo Aubin afaka saoma tsara sanana ahoana tosy ho an'zareo disciple FC. Zulu mamerina ao amin'ny mendrika makare amin'ny Yando kely dia velatra ny aty amin'ny mendrika aty indray ary amin'ny Yando indray Yando kely mendrika mamelatra aty amin'ny Zulu aty ato amin'ny tendry mijerijery namany eo dia ao amin'ny koka mandefa ao amin'ny Kanté tsy nety zany zavatra nataony zareo disciple zany fa dia miverina indray mendrika mandefa aty amin'ny Zulu asa manahoana mihazakaza koa izy Kami dona tamin'ny Kami nisy fahadisoana nataony Zulu tamin'ny Kami ary dia nahazo fahadisoana ry zareo Zanakala FC. Geraldo mandefa ao amin'ny Kami mandatsaka aty aloha aty mitady ny Fabrice aty nefa dia Fabrice Rery disciple anakirony dia azo mendrika ry amin'ny Joma kely dia ato amin'ny mendrika ihany mendrika mijerijery namany dia mandefa manapaka ny kianja ry mihitsy ary amin'ny Ando kely mendrika Zulu misy appel ataony Koka tsara dia tsara any Koka sa i Geraldo azony Koka baolina Koka ihany mijerijery ny namany eo dia mamerina aty amin'ny Zulu aty mandatsaka ao ampovoany any amin'iza tsia lohany zareo maitsomaitso zany dia ary amin'ny lahatra mandefa ary amin'ny Tino mamerina tanteraka indray ary amin'ny Yando mandefa aty diso antolotry Yando zany fa azony zareo Zanakala Fabrice tsara dia tsara mandefa aty amin'ny Aubin raha dahery akaiky eo Aubin ihany manahoana azony Aubin tsy afaka nefa fa dia miverina aty amin'ny Kami ihany azony dahery ny baolina diso zany zavatra saika ataony dahery zany manahoana tosy ho an'ny Zanakala Kami ambanimbany ianao izy Lucien fa taty ny zavatra iny noniseo Kami dia ao amin'ny Aubin dia miverina indray ao amin'ny Kami eo Kami mandatsaka any ampovoany any lobe any tendry mahazo an'izany dia ato amin'ny dahery mamerina ao amin'ny Zulu aty amin'ny tendry ao amin'ny Kanté manahoana nisy fahadisoana tsisy nenenina hoy ingapy tsara dia any amin'ny Aubin nefa dia azony Zulu zany baolina zany mandefa aty amin'ny Koka miady rery ato aloha ato manahoana nanao fahadisoana Geraldo Zulu aingana dia petrao tsara ny baolina tsy misy fanoloana mpilalao ato miditra larana fahafito ambin'ny folo liva miala kosa ny laharana faharoapolo Tino
Liva ihany koa dia anisan'ny tao anatin'ny disciple analamanga ny lalao tamin'ny tompilalaovana lasa teo ary dia nampiakarina ato amin'ity disciple Orange Pro League ity. Kanté misy zavatra tsy de mety na any andaniny na any ankilany ao ampovoan'ny kianjo somary mivavah zany fitazomam-bola rehetrarehetra any amin'ny Dayer mandefa any amin'ny Liva en position danger i Liva ainganandaingana ry zareo Zanakala Ziraldo nefa de pasy any amin'ny mpifanandra zany ao amin'ny Kanté mameany Dayer disy koa nitolotra ataony Dayer fa de lasa ho andro zareo Zanakala zany ary amin'ny Patrick ihany arahany lahatra akaiky de azon'ny Patrick ihany bola de aty amin'ny Fabrice mandaka tsara de tsara ny fanitsy tamin'ny Jomakely izany daka izany dia mbola tsy afaka ny loza manantanany disciple de ao amin'ny Fabrice mandefa tsara de tsara aty amin'ny Aubin raha mendrika akaiky eo Aubin ihany mandefa mitady aniza lasa niditra anatiny loatra ve ipasa ahoana fa dia mivelatra de mbola azo ampay amin'ny bola ao amin'ny Gone mamelatra ry amin'ny Kami mandatsaka aty aloha ty anapelantanany Jomakely manipy lavitra de lavitra aty amin'ny Koka hoy ao de miady rery foana tsisy namany ato Koka diso nitolotra nanao apela ihany Liva fa de tsisy nenenina azony Voamba Claude mandefa aty nefa dia tsara ny famakiny mendrika an'ilay bola nalefany Gone taty aloha taty azony zareo disciple ndray lahatra mameronao amin'ny Antokely ao amin'ny mendrika ao amin'ny Antokely mandefa any aloha any nefa diso zany tolotra natao zany fa de mora kely any Voamba no namerina izany bola zany any amin'ny Kevin tamlohany de amin'ny miando maka amin'ny bola mamerina Jomakely any de malevany ao amin'ny andro ndray ohatra malaina nafika very zareo disciple zany sa manao ahoana fa dia lalao aty ambany mihitsy ry zareo sa hoe manao an'le atao hoe pressine ry zareo Zanakala sady araka ny lazainy namana zakinao teo de tsetsina tanteraka lalam-bola azony zareo disciple andefasana ny bola ianto Kanté mandefa ry amin'ny lahatra ty en position danger efa ela ilahatra no nangataka tao fa dia zay vao nalefa ny Kanté le bola en position danger efa misy mpilalao zareo Zanakala anankiroa miamakomana eto ambanina eto larana fahenina sy faharoa ambin'ny folo Gota sy i Cantona diso ndray famezam-bola ho andry zareo Zanakala aty amin'ny Liva le vao niditra teo Liva ihany manahoana Liva daka ny Liva tsisy nenenina hoy ny mpitsara eo akaiky ihany kosa ny mpitsara de any amin'ny Ibrahim kapiteny Ibrahim mandefa ato aloha ato de aty amin'ny Gone ihany de tsara ao amin'ny Dela mamelatra ry amin'ny Patrick jerijery namana de ao amin'ny Dela ihany Dela rahana disciple anankiroa nazy fahaditsonina ry zareo Zanakala asa iza no miala Aubin efa enina atsorina etya miala Aubin miala ihany koa i Patrick de miditra i Cantona sy i larana fahenina Gota miala menamena volo amin'ny lokombolo de niditra ihany koa ny lokombolo anankiray ny ena zany nisana lokombolo eto amin'ny kianja eto iny Cantona asana ilay mpiralao malaza atao amin'izareo frantsay ry Cantona ty na i Cantona iza miditra ihany koa i Gota zany misy loko kely ihany eo amin'ny tapindohan'ny Gota eo ka misy Ephraim no eo anoloan'ny bola eo nazy fatsona eo ry zareo Zanakala Kami any ambony be any tsy valambe ambenany Jomakely
izany baolina izany. Alefa moramora eo amin'ny mendrika eo. Mendrika mandefa aty amin'ny Joma. Joma mandefa ho any amin'ny Koka. Azon'ny Koka tsara zany baolina zany raha kame akaiky eo manahoana. Koka tsy mivoaka alefa oy ny mpitsara. Tsisy neneniny. Tsisy neneniny zany couloir nalefany Koka izany tsy azony itsila. Teo amin'ny gone. Gone ao amin'ny Ifrahim. Ifrahim mamelatra ary amin'ny Voamba Clauderie. Dia mamelatra any amin'ny Dela. Dela ao amin'ny Ifrahim nefa dison'ny tolota fa dia azon'ny zareo disciple ao amin'ny Kanté. Kanté mandefa any amin'ny Koka. Koka dia arahan'ny Géraldo akaiky eo mihitsy. Koka ihany. Jerijery namany eo dia ao amin'ny Lahatra. Lahatra mandefa ao amin'ny dison'ny tolota zany. Saika mandefa ho an'ny Dahery ao amin'ny Kanté. Kanté ihany trindisy le tolotra natao fa dia nanahoana voaka ho tosy ihany ho an'ny zareo disciple FC. Joma. Joma eo akaiky eo iliva asa manahoana. Tsisy ny omeny. Dia manakatra lavitra aty amin'ny Dahery aty. Dahery mamerina ao amin'ny Kanté. Kanté mandefa ao amin'ny Joma. Kanté mandatsaka ao ampovoany lobean'ny Géraldo. Dia aty amin'ny Fabrice ao amin'ny Ifrahim. Ifrahim manjerijery namany eo disy ve satria mbola ao ihany Fabrice. Azony avantage zany baolina zany dia aty amin'ny Gone. Gone mandefa aty amin'ny Gota. Gota le vao niditra teo iny ihany koa Cantona manao apelina aty ambadika aty fa tsy hitany Gota. Gota midikodina eo. Dia ao amin'ny Ifrahim. Ifrahim mamelatra aty amin'ny Cantona aty nefa dia lohan'ny Zulu no mamoaka izany Otos. Niditra fahaenina amby mpolo tsika mbola ronono baolina. Tsy pitosiny Kami ao amin'ny Cantona dia miverina ihany aty amin'ny Kami. Kami ato amin'ny Gone. Gone midikodina ao ny lehilahy. Dia ao amin'ny Ifrahim. Ifrahim ihany. Ifrahim dison'ny tolotra Ifrahim fa dia voahidin'ny Zulu baolina. Dia amin'ny Koka. Koka mamerina ao amin'ny Liva. Liva mandefa mafy dia mafy any amin'ny Zulu manahoana lava tongotra Voamba Claude. Dia ao amin'ny Kevin. Kevin mijijijy ny baolina manahoana efa tonga Zulu lohan'ny Kanté nefa diso. Gota. Gota mamelatra ary amin'ny Dela ary. Dela nefa dia efa somary mitaky kely ihany taona ao amin'ny Dela fa miomana ihany koa ifaniry ato. Miomana ifaniry ato asa iza no esorina. Tendry. Tendry ny alina. Niditra ifaniry. Mbola tsy tafavoaka itendry taria dia efa niditra ifaniry. Lasa ny tsipitoso ho an'ny zareo disciple Lahatra. Mameo amin'ny Kanté. Dia mamerina any amin'ny Lahatra ihany. Lahatra. Mandefa ny Koka ary. Koka mandray baolina tsara. Dia mamerina ao amin'ny Tsila. Tsila mandefa ato amin'ny Kanté. Kanté. Jerijery ny namany eo mamelatra aty amin'ny Zulu. Zulu amorty tsara mihitsiny. Dia mandefa any amin'ny Liva. Liva somary mafiloatra sa ahoana mbola azon'ny Liva ve zany baolina zany sa ahoana voaka ho corner. Corner faharoa an'ny zareo disciple FC. Dahery. Dahery memako manao andaka izany corner izany. San corner an Dahery. Tsisy fa dia lohan'ny Voamba lava be mahazo anazy dia ao amin'ny Fabrice. Fabrice arahany mendrika akaiky anazy fadisona. Nazy fadisona imendrika ary nanao fadisona imendrika ary dia nazy karatra mavo. Larana fahenina amby roapolo an'ny zareo disciple FC. Tsy maintsy mampiditra mpitsabo ry zareo ZANAKALA amin'izao minitra fahavalo amby valo amby enimpolo izao. Asany vokatra any amin'ny kianja afahany. Fa dia teo aloha dia ny enina farany dia ny nitarika tamin'isa ronoray ry zareo izy ka foto teo anatrehan'ny Desaya tany amin'ny vao nanombonomboka kely tany ny fizara-potoana faharoa. Tsabonina azo tsabony ambony kianja ianao ry
asa Geraldo sa iza io tsy i Fabrice satria nisy ny karatra mavo nivoaka teo ary dia efa namikitringatringa raha i Fabrice dia velona ihany hiatrika sy anohy ny lalao. Claude mandaka izany fahadisoana ho an'ny zareo izany. Ndao any aloha Claude lohany anto any amin'ny tselitsely mandefa aty amin'ny koka aty. Koka lava i Claude mandefa any aloha any. Manahoana zany tolotry zany fa sy ihany fa mbola atao Geraldo. Geraldo dia azony nisy fahadisoana hoy inga Lucien. Nisy mifahadisoana fa raha zany efa vonona ndray tsila anao an'ilay daka nataony teo. Kevin mihitsy miakatra tsia nalefany eo amin'ny Claude eo. Aloha ataoko i Claude fa ianao mamonjea ny faritra arovanao ary. Claude mamelatra any amin'ny gota ary dia any amin'ny Ephraim. Ephraim mandefa ary aloha ary manahoana. Nazy fatsonina ry zareo ZANAKALA FC. Kapiteny Ephraim no andaka izany fahatsona zany alefanao aloha eo amin'izy. Lohany anto izay karatsy zany mendrika nanao ny coup de tête dia nidona ny lamosiny ando sy ihany fa mbola atao i Jomakely. Jomakely manipy moramora ao amin'ny ando ao dia atao amin'ny Kanté mamelatra ary amin'ny lahatra ihany manao anina Okaotosy. Dolin dia efa any amin'ny Fabrice ihany. Efa any amin'ny Fabrice ihany ary dia nge iando eo anatrehan'izany dia afaka iando mandefa moramora aty amin'ny tsila ao amin'ny hery. Tahery mamendrika ary amin'ny mendrika atao amin'ny Zolo. Manomboka me madio ny famaham-baolina ho an'ny zareo desany tolotry loha va dia aty amin'ny Gone midikodina eo dia ary amin'ny Dolin ihany mijerijery namany eo. Dolin ty misy tsara dia tsara aty amin'ny ilany aty amin'ny Kami taka mafy ny Kami ty rakadre dia nahitsy be tao amin'ny Jomakely dia aty amin'ny Zolo meo amin'ny mendrika eo. Mendrika ihany dia mandefa ao amin'ny hery. Tahery mandefa aty amin'ny liva aty nefa dia lohany Kami mamoaka zany io tosy aingana dia aingana liva tonga dia ao amin'ny Zolo ndray. Zolo mijerijery eo ny lehilahy dia ao amin'ny Kanté amelatra aty amin'ny Zolo Kanté manahoana tosy voaka ho tosy. Kami dia ao amin'ny Cantona afaka Cantona mandefa ao amin'ny Gone mamelatra tsara dia tsara ary amin'ny Dolin ihany dia nety ilay tamin'ny voalohany dia saika meriny Dolin fa alohany merina tao mivoampa. Cantona ihany mandefa diso ny tolotra fa mbola teo mendrika mbola tsy afaka fa dia ao amin'ny Ephraim mamerina aty amin'ny Dolin ty. Dolin mamelatra aty amin'ny Gota. Tsara zany fandraisam-bola ny Gota zany. Gota ihany taka ny Gota manahoana nandrilika mihitsy Jomakely. Nandirika mihitsy Jomakely anakan'izany baolina nodakany Gota izany dia atsipiny Jomakely moramora ao amin'ny ando indray ny baolina. Tsila melatra ary amin'ny lahatra ao amin'ny Faniry mamerina tanteraka any amin'ny ando aty amin'ny mendrika atao amin'ny liva votsirika ny Gone zany dia ao amin'ny Fabrice dia ao amin'ny Gone ihany. Lasa ihany Gone raha ny liva akaiky eo manahoana ihany afaka tsia nanao fahadisoana i Gone dia ao anatrehany liva. Somary nisitona kely Gone dia mandeha sady indray ny baolina efa ary amin'ny
lahatra mamelatra ry amin'ny faniry ry faniry amin'ny jerijery namana eo mandefa any amin'ny koka afaka koka mijerijery namana tsisy olona ho pasina mihitsy aty aloha fa dia naleo mamerina ao amin'ny tsila ihany tsila eo amin'ny Kanté mamelatra ty amin'ny Zolo mijerijery namana eo tsisy dia manao fanafena mihemitra ry zareo disciple FC atao amin'ny Kanté nanao faditsony Cantona nanao faditsona i Cantona Zolo no akaiky ny baolina eo vaovao milatsaka izao mitarika amin'ny isa-telon'oray ny isaka foty manoloana ny ajesa ihany amin'ny kianjanambodra trimy any raha mbola roa kosa nisa eny amin'ny solaitra be eto amin'ny LGK plus stadium milantolanto kokoa zay no fahitana n'ity lalao ty zao ilahatra dia afaka mandaka tsara ao amin'ny tsatoby tsy misy mpianto-tsatoka azy saingy tavaverina nanao défense pied avokoa ny vodilarana ho an'ny mavo sy maitso miezaka mibody atao amin'ny taniny zanakala ny disciple FC amin'izao fotoana izao satria mandray eto taniny lany hoe tsy mety aminy manao adisala raha mety tsara amin'ny zanakala kosa izany adisala izany lasa logota manome aniza aty amin'ny kamia aty azo ve ny henan'Andriamanitra pesaka ny azakazaka vita n'ity larana fa 20 ny zanakala ity ho an'ny mpijery moa dia aingana dia aingana no miteny sloy izy rehefa tsy tratran'ilay baolina fa tsy moramora ihany koa no miazakazaka amin'iny alavan'ny kianjy iny amin'izao hafanana misy zao fa tsy maika fotsiny isika anymetsiny eo amin'izay mpijery zay dia maromaro ihany ny mpijery tonga aloha ety amin'ny LGK plus stadium bypass amin'izao fotoana izao maro fa tsy tahaka ny tamin'ny fandraisana ny Baria tamin'ny herin'ny androany izay endrika olona avokoa ny tanàna izay nandalovana sy tokony ianao naman'ny mpandesa nefa isika fa niainga tamin'ny lalao tahaka itony tetỳ Kianja no nivoan'ireo mpilalao ireo fa tsy narotsaka sanatria avy eny ambony tendrombohitra na avany ambony abakabaka fa minisy ny lalao natao tao anatin'ny fifaninanana nasionaly nafahan'ny mpanazatra ny tily sy nitsonga ireo mpilalao nandrafitra ny tranona ireo mpakafy ny Pro League sy ny fifaninanana nasionaly hatramin'izay ihany no hita ity Kianja fa isika niorakoraka niainga teny Ivato nandalo any tsara sotra nahazo ananalakely tonga teny Mahamasina kosa dia tsy misy tonga ety Kianja ny fiarahantsika mientana aty amin'izao lalao ety Kianja izao na fa atsika miakatra ambony kokoa anatin'izany fifaninanana baolina kitra izany fa tsy faly fotsiny isika rehefa mahazo vokatra zay vao namantsika amin'ny Baria fa rehefa mandeha manao an'ilay lalao nafahana am'tily azy ireo dia tsisy hita ety Kianja isika teny Tsipiany izay Yando lasa mandeha miakatra any alohan'ny tsisy nirina ompo tsara dia any amin'ny fakisana ifaniry dia tonga ao amin'ny taka ny tsila mbola tsy very deuxième ballon azy tsy fakahazo tsy fantatra intsony tiany liva kely atao hoe ho dakana ve sa ho atolotra larana fa 7 2 Johnson no hiditra an'olony toerany Fabrice zay voatery nandao ny namany no niratra nahazo azy teo Fabrice lay napiditra ny baolina lasa indray ary Tsila nandaka dia tsara contre favorable neto an'ny Tsila dona tamin'ny tongotry Camille minitra fa 7 mitarika anisan'ny disciple FC baolina tafiditry Tsila baolina tafiditry Tsila teo amin'izao minitra fa 7 izao 7 mialatsiny indrindra baolina roa no tafiditry zandrikely mibetongolo ity nona fa manaraka izao mivantana eto amin'ny sport 261 izao ny ponina ao betongolo sy ny manodidina natao riny zay fombiazana
azo nyty larana 5 ny disciple FC ity izay a mbola tsy vita ny lalao mbola misy 12 minitra eo raha mifepotona ara-dalàna hita ihany koa fa mitaky ny arerahana sy ny azakazaka ho an'ny Camille maro loatra zay azakazaka vita nyty larana fa 7 ity izay a mampiseho ny mbola fahavononany Zanakala FC nendrika nelan'elanisa izany fahavononany ry Dela mbola tsy voadaka tsara ihany kory ny centre dia efa ary amin'ny atsasaky ny kanja sady Dela Gota manao mamitaka miditra trany Gota dia any amin'ny tsila alaina faty baolina roa teo an'ny disciple FC any amin'ny Coca Jocelyn Coca ihany Coca manolotra ho an'ny tsila afaka mandotsaka sa hitazona aloha dia tsy lanatsotra ny tongotra ankavia faniry tongotra ankavia no izy fa ny loko aloha sarotsarotra ihany raha voadaka ny Kevin efa teo amin'ny toerana io ihany naparatra ny namana teo hifakisaka ho sarotsarotra ihany nandeha hivarotra ny lona dia eo ary ny fitiavana ny club tsara ilay tolotra ny tendre ao anaty azakazaka tanteraka mbola afaka tsy tendry fa hitsila izoloha dia efa miala tany loha any zoloha sady dia aty foana ny fanafiana ho an'ny ry zareo Zanakala Cantona manao gain terrain dia miantso ny namany manolotra ho an'ny Camille zay lasa mipetraka ho vodilarana ankavia amin'izay fa tsy nandeha nakany alohantsony Gonna sy Dahery dia akaiky ny fifandraisana disiko ny fanolora-baolina ho an'ny Gota zay lasa niditra any ampovoany Cantona ho nelanelana mpilalao anankitelo ho an'ny Zanakala FC aloha dia mivala atao hoe bloc mi-hauteur sy bloc bas nentina nierovana an'ilay ady sala roa teo lasa manao lohalarana telo Idela Cantona miampy an'ny Johnson lay vao niditra teo Igonna sy Firmin ihany no mandrindra ny atao ampovoany Cantona mamelatra tanteraka ary amin'ny Dolin manolotra ao ampovoany amin'ny Tadeniza dia alohan'ny mendrika amin'ny mahazo an'izany liva ihany koa manala aloha dia i Coca Jocelyn mampiteny traikefa ny Coca ho amin'ny fifezan'ny toeran'ny lohalarany maro ny club efa nandalovany ity larana 420 ny disciple FC ity ny tany amin'ny Nosravavy tany Seychelles no tena nametrahany tantara betsaka na mpampidi baolina betsaka indrindra azy tao amin'ny ekipa ny Saint-Michel United tany Seychelles tany tamin'ny taona maromaro ny sesy zany zao dia misy tolotra en position d'hors-jeu itsila pointe ihany aloha zany tolotra ataony ry Kanté zany tsara indrindra dia tonga any amin'ny toerana anolorana azy ny tolotra na ahoana fomba fandaka ny baolina na loha tongotra io na daka mirirana na daka mitapitongotra Gonna manao passement de jambe dia eo anelanelana mpilalao any disciple anankitelo dia mbola lasa ihany i Gonna ihany dia somary forcé ihany zany any Gonna zany mbola teo ihany koa iando en couverture en surnombre ny disciple raha mahay manara ohatra Dahery afaka mandefa aty amin'ny côté opposé mazava ho azy tonga aty amin'ny liva kely embenany lasy liva kely andeha hanao an'ilay film américaine commando izy rery Cantona ihany koa andeha hanao an'ilay film américaine dia mbola very ihany koa ao anatin'ny atao hoe tranga indroa misesy dia na voafeny kilalao iraisana ny baolina kitra fa tsy olona tokana mametraka ny elanelana efa lasany amin'ny afovoan'ny kanja indray ny baolina amin'izao fotoana izao Dela Firmin Efraima fanohatra tamin'ny zava-nisy teo dia ny disciple FC indray no manao an'ilay bloc bas zany hoe hiezaka hiaro ny tombony isan'anany satria manodidididina 7 minitra sisa dia hifarana ity lalao ity raha ny fepotona ara-dalàna lasa aloha ny tolotra eo ampovoany dia mbola aloha amin'ny mendrika no mandray ny baolina atoso an'ny Zanakala FC amin'izao minitra 420 zao manolotra ho an'ny Dela afaka manao fa tsy tafahodina ntsony ilay valahana manifika Dela ny taona ihany koa efa somary mitambesatra kely ihany ho an'ny Dela ry dia mivoaka eo amin'ny faritry ny 2 metra sy 80
izany baolina izany somary efa manao fandarim-potoana ary joma kely ato mendrika liva Kanté alefa protection zany ataony Kanté zany koka mamelatra ry amin'ny faniry ery asa azo faniry fisaona azo ny somatsara zany baoly zany faniry mijery namany ato nefa tsisy mihitsy fa de izy rery ihany manahoana afaka ve faniry sahoana afaka ny lehilahy aloha de namerina tanteraka mihitsy ao amin'ny lahatra mandefa aty ampovoany aty lobe an'ny Géraldo mamoaka izany baoly zany Géraldo aty amin'ny Cantona afaka tsara izy de aty amin'ny Johnson mamelatra ary amin'ny Ibrahima manahoana afaka Ibrahima manahoana azo ve le baoly azo ny any baoly mandatsaka aty ampovoany aty Johnson tsara de tsara izany geste technique ataony Johnson zany anisany top but amin'ny OPL zany raha ohatra ka izany baoly zany no maty satria dia ohatra ny any ampitan-dranomasina dia mivoaka eo amin'ny faritry ny 10 metra sy 80 aty amin'ny Zulu de aty amin'ny Koka azony Koka nefa dia diso ny tolotra fa dia fahany amin'izareo zanakala SARY gota ninjera kely gota dia any amin'ny Tsila mandefa ao amin'ny faniry eo diso ilay tolotra fa dia lohan'ny dela mamerina zany aty amin'ny Voamba Claude aty Voamba Claude mandefa atao amin'ny Kami dia atao amin'ny gona dia matsaka mihitsy matsaka rano izy ny fitenenana zany any ambany any maka am Johnson be manahoana Johnson taka Johnson nefa nitsy tamin'ny Joma kely ary dia amforetany Joma mihitsy apetrako Joma hoe voasoloko tanteraka ange mbola fa za mbola tato amin'le atao hoe zay no zavatra ataon'ny mpanazatra hoe ianao dia mpiandry satokazo faharoa ianao ry Joma kely fa dia mendrika aloha izy atreto any amin'ny Joma kely dia mandefa ary amin'ny lahatra misy appel ataony Tsila ihany aty fa dia nalony aloha namerina aty arina be aty dia aty amin'ny mendrika mandefa aty amin'ny Koka aty aloha aty Koka raha ny Géraldo dia azony ao amin'ny liva ihany mijerijery ny namany eo dia ary amin'ny Koka mandefa aty amin'ny liva mafimafy any sahoana azony liva amin'ny baolina liva arahany Voamba akaiky eo dia nijery any lehilahy anahoana nadona zay le avetseny mahay izy nadona tamin'ny Voamba dia nahazo tosy ry zareo efa milaikolaiko koa moa Zulu ato andeha nimpony tosy satria efa minitra vitsy dia vitsy faha 7 liditra 7 tsika zao ny minitra ilalovana Zulu manimpony tosy ao amin'ny liva dia mamerina amin'ny Zulu ndray dia mbola tosy ihany hoany andry zareo disciple FC Zulu mandefa ao amin'ny Dahery eo Dahery mijerijery ny namany eo Dahery ihany amelatra tanteraka ary amin'ny lahatra ary andatsaka ao ampovoany eo amin'izy faniry tsy azy faniry fa aty amin'ny liva ihany liva miditra ao anatin'ny surface de réparation dia naveriny indray aloha dia tsara ao amin'ny Tsila manahoana dia mamerina indray ao amin'ny liva nefa disony tolotra Géraldo mitady ny Johnson le vao niditra teo sady lava ny lehilahy ngeza somary mibilisatra Johnson azony mendrika amin'ny baolina mendrika atao amin'ny Zulu ao amin'ny liva dia atao amin'ny Kanté mamerina aty amin'ny mendrika ao amin'ny Antokely dia ao amin'ny Kanté ihany jerijery ny namany eo ao amin'ny Kanté mandefa aty tsisy nininy ary amin'ny Dahery manahoana Dahery ihany tsara dia tsara lay daka fa nidonina ny Tsivalamby zany daka ny kapiteny Dahery zany fa eo amin'ny 10 metra sy 50 dia aingana i Kevin mandaka an'izany nefa loboen'ny Kanté mahazo ny baolina mamoaka zany Otus iny ilay baolina nodakany Dahery teo napetrany tsara fa zay le hoe misy refiny ihany koa tsy Valamby fa tsy hoe zay dakanao dia ampitombony baolina fa rehefa eo mifetra dia hatreo ihany lasa indray Koka manahoana ratsy zany fandomany Claude any Koka izany satria dia tena mivingivina mitsinga Koka tratra ny kodetety be any Voamba Claude iny manahoana
Fanipanina ihany kokato sady miaraka amin'ny fandaniam-potoana ihany koa moa izany. Tafatsangana ny lehilahy. Tsara le toerana misy an'ity faditsoana azo zareo disciple FC eo Tsila efa mijoro eo ihany koa Kanté, eo ihany koa i faksana i Faniry mametraka ny rindrina inga i Rabenandrasana Lucien. Efa hitsangana ihany koa ny fepitoana fanampiny roa minitra amin'ny fepitoana fanampiny atsangana inga i Rakotomalala Ertina tsara-panampy fahaefatra. Tsila ny eo amin'ny baolina lasa ndakan-tsila manahoana mandrilika mihitsy Kevin indroa metaona nangalany an'le baolina. Efa teo alohany teo ihany koa i Koka saika aka izany baolina izany. Taka fahoany ilay nataony Kevin ary dia ariany Joma kely ery dia milalao Joma sady mandany an'ilay fepitoana fanampiny roa minitra teo. Tsepony Joma moramora ao amin'ny ando iantika ely dia mamelatra indray aty amin'ny Faniry i Mendrika ihany dia ao amin'ny Tahery mandefa tsara dia tsara any aloha any amin'ny i Tsila nefa dia mivoaka amin'ny faritra ambena mihitsy ato i Kevin ary dia nazy fatsoana indray ry zareo ZANAKALA zay le afetseny Faniry tonga dia mijoro eo anoloan'ny baolina izy nefa nalefany Efraim avy hatrany de Dolin verinao amin'ny Efraim mandatsaka ao aloha ao manahoana lohany Ando dia ao amin'ny gôna ihany mbola tsy afaka ny loza manantanina ho an'ny zareo disciple FC ao aloha ao lohany Dela nefa dia Tahery lava azony Faniry baolina Faniry ihany manahoana tosy ho an'ny zareo ZANAKALA. Efraim manao ny tosy ao dia nalefa moramora ao amin'ny gôna mandefa aty amin'ny Gota manana toerana andakany Gota manahoana daka ho iaho nefa dia mora tamin'ny Joma sady manapitra n'ilay 2 minitra teo 2 minitra eo 6 ato amin'ny Mendrika ao amin'ny Zulu mandefa aty amin'ny Koka aty manahoana en position d'orge i Koka. Nandrasany Ramatoa kely Pelazie fotsiny ato Koka vonetsika dia natsangany ny saina amin'ny gôna atao amin'ny Gota mamerina aty amin'ny Geraldo mandefa amin'ny loha nefa dia azony Kanté zany. Kanté sliva miady baolina manahoana dia tonga aty amin'ny Efraim tsara any amin'ny Efraim mandefa any alohany nefa dia alohan'ny Joma kely no tanany Joma kely mahazo amin'ny baolina zany tapitra ny lalao amin'ny farana amin'isa 3-0. Ia dia mivoaka ho mpandesy ny disciple FC tamin'ity lalao ity ny ekipan'ny Sport 261 dia nisafidy ny Tsila ho mpilalao Mendrika tamin'ity lalao ity. Mendrika azy izany toerana izany satria napiditra baolina roa i Tsila ary navita ny asany teny ambony kianja ihany koa. Mamehy fotoana antsika manaraka indray ny ekipan'ny Sport 261.